Coucou, coucou. Coucou daholo zanagasikara fa vao tsara be ihany nomena anareo androany dia ho an'ny afatra torohevitra ho an'ny tovovavy, ho an'ny vehivavy izany resakantsika androany dia ny hoe mangididy ilay fory rehefa avy mipipi. Raha ny tovovavy aloha no tratra ka hoe mangididy ilay izy ka ndre mbola tsy nilely dia inona no olana? Ny tovovavy rehefa manomboka eto amin'ny 10 taona eto amin'ilay miala sakana dia tsy maintsy misolo silipo isan'andro indrindra kala-piso satria ny tsy fisoloandry silipo dia mampangididy anazy. Antony ihany koa mila misotro rano 2 litatra isan'andro ny olombelona. Indriry piso kely raha ohatra ka tsy misotro rano ry, tsy misotro rano matetika dia tsy maintsy lasa mavomavo be ny pipi dia avy eo mangididy ilay izy rehefa avy mipipi indry. Hopotika avy eo ilay fory satria mangididy lava. Ary rehefa avy mipipi dia tsara sasana ilay izy dia fafana avy eo. Raha ohatra indray ka hoe efa olon-dehibe indray ianao ka hoe maninona no lasa mangididy ilay izy rehefa avy mipipi. Rehefa tonga fotoana ny vehivavy rehetrarehetra matetika tsy maintsy mangididy ilay fory. Antony dia satria ilay rà aloha. Ilay rà ange rehefa hoe maina dia lasa masiso e. Na rehefa ao aloha na ao aoriana na ao anatin'izay mangididy tsy misy olana iny. Raha ohatra koa ianao ka misy olana amin'ny diabeta, raha mila mihinana siramamy be loatra dia anisan'ny mampangididy an'ilay fory ihany koa izany. Dia tsara manantona mpitsabo. Raha ohatra nefa ianao ka efa vehivavy, ohatra ka hoe efa nilely na hoe ray aman-dreny ka mangididy ilay fory dia mety sao dia tratran'ny aretina ohatra. Rehefa tratran'ny aretina ianao aloha tsy ahalala ny voalohany. Fa matetika raha hoe tratran'ny aretina ianao dia ilay ranom-pory be dia be. Ao anatin'ny iray andro isaky ny 2 minitra mivoaka foana ilay izy, mivoaka tsy misy fitsaharana. Ambon'izay lasa masiso ilay silipo, masiso ilay fory. Dia eo mila tonga saina ianao hoe mandeha manantona mpitsabo aho satria tsy mazava. Dia tsy mahazo menamenatra izany mankany amin'ny dokotera raha ohatra ka hoe mahatsapa ianao fa tsy salama ilay vatanao. Asan'ny dokotera ny mitsabo marary dia manantona mpitsabo ianao hazavaina aminazy amin'ny antsipiriany zava-misy dia moramora kokoa aminazy manazava. Mbola averiko ihany ho an'ny tovovavy ilay mbola vao miala sakana, indrisy izao mbola menatra be na ilay resaka fory ary menatra be indry amin'izay. Neninareo koa tsy manoro andry, neny variana mitady vola dia mampalahelo ilay izy. Ka ny atorohevitro atoroko an'ny tovovavy malagasy raha ohatra ke mangididy ilay fory ka indry mbola tsy nilely ny atao indry dia mila misotro rano betsaka. Rehefa avy mipipi dia sasana ilay izy dia avy eo fafana. Rehefa hita indry fa mavomavo loatra ilay pipi tsy ampy rano izany indry. Dia aza be resaka amin'ny lehilahy amin'izay resaka izay. Raha manana olana indry dia neninareo resahana fa tsy ilay sipandry andeha hamaky vody ho mahafinaritra anazy raha ohatra ka hoe izany no resahindry amin'ny lehilahy. Fa neninareo iresahana voaloha raha manana olana indry hoe tena raha isan'andro foana aloha. Raha ohatra ka isan'andro foana izy mangididy foana ilay tsy hitako mihitsy atao ohatran'ny mangididy dia mety misy olana indry. Dia mankany amin'ny dokotera indresiny eny tsisy mahamenatra izany ary tsisy tokony atahorana izany mihitsy. Ary mbola ho atoroko an'ireny mpianakaviana foana. Ilay zanaka matoa namboarinareo dia ianareo fahafinaretanareo ray aman-dreny mba tonga ilay zanaka tonga tetỳ ambonin'ny tany. Tsy vita amin'ny vary omena fotsiny io ny vary. Dia avy eo rehefa tsy mahay any am-pianarana dia tena fitao hainga nefa matiko tena lany vola amin'ny ekolazy. Aiza moa ilay ankizy ny ahay.
fitiavana ny zava-dehibe indrindra. Rehefa tsy mahay ilay zanakareo atoseho izy, dokafy izy amin'ny zavatra ataony. Ohatra, raha tsy mahay izy dia mampianatra eo ianao ray aman-dreny atoroy amin'ny mpilaminana, atoroy am-pitiavana. Ohatra hoe ray ampiana ray dia roa. Rehefa hainy ilay izy, hitanao ray aman-dreny hoe hainy dia omenao ty ambony, tena mahay indry, tena mahay indry, tena mankafy andry mihitsy zako, tena mahay indry. Iny fandokafanareo ray aman-dreny amin'ny zavatra hain'ny zanakareo iny no mampatonga anazy lasa hivoatra sy hikaroka sy hitady zavatra tsara sy fahombiazana mihoatra noho ny teo aloha. Izany anie tsy ampy amin'ny fampianaran'ny ray aman-dreniny izany. Ary ny mitaiza zanaka vavy dia sarotra mihoatra amin'ny zanaka lahy satria tsy inona ny zanaka vavy ilay eo amin'ilay fotoanan'ny miala sakana eo no tena sarotra. Noho izany dia arao maso ny zanakareo vavy. Ary indray ihany koa ry kalapiso rehefa manana olona dia neny tsy maintsy antonona fa aza miresadresaka olona etsy sy eroa. Rehefa mankasitraka tompoko.